miarabantsika rehetrarehetra ny hira inarantsika androany dia hiran'ny Imagine ny lohateny tsy fantatro dia avy amin'ny album satroko ilay izy nivoaka tamin'ny rasitisa tany amin'ny 2003 na 2004 tany ho any mety 2003 angamany dia alohan'ny hanomboako an'ilay lesona dia hisaorana manoka ny fanjan'ny Imagine satria raha nijery an'ilay démo io dia hitanao hoe tena hifanja mihitsy no nihiran'ilay izy dia hafa ihany zany hoe le artiste tena hoe nihiran'ilay hira no manaiky ny hira anao an'ilay démo dia misaotra indrindra dia Andriamanitra hita tompoko. Ny tonalité an'ilay hira D majeur. Okay, zay ny hanombohany an'ilay izy D, E, F dièse, G, A, B, C dièse, D. Dia rehefa mamarina an'ilay hira zareo le refrain farany miakatra E majeur le tonalité dia zany hoe E, F dièse, G dièse, A, B, C dièse, D dièse, E. Okay, zay. Alors tonga dia tomboka le hira. Accord voaloha D suspendu 2 dia ohatran'izao mifaneniny. Okay, iny ohatran'izao zao le accord feno D, A, D, E. Ty E ty mahatonga anazy hoe suspendu 2, okay? D majeur dia suspendu 2 zany le troisième degré ny alatsaka deuxième degré, okay? Dia tendrena ohatran'izao. Okay? E, D, A. Dia rehefa eo makany amin'ny B mineur Ad 9. Okay? Iny D dia rehefa C dièse B. Okay? Ohatran'izao zao izy, ohatran'izao le accord B mineur Ad 9 feno fa tsy tendrena le F dièse dia mahatonga anazy Ad 9 ty C dièse ty raha esoriko io zao dia hitanao fa B mineur fotsiny ampinan'iny B mineur Ad 9 fa tsy tendrena ny F dièse dia afaka asiana fliriny eto amin'ny basse F dièse B. Ok, zay. Dia ny accord manaraka G mineur Ad 9. Ok, G, D dia B bémol, ty B bémol ty mahatonga anazy G mineur. Ok, dia D, G dia A. Ok, dia andrasy jerena tsara ny théorie. G majeur alatsaka demi-ton ny troisième degré dia lasa B bémol dia lasa mineur izy dia rehefa ampina an'le deuxième degré A dia zay mahatonga anazy Ad 9 na Ad 2 zay. Eo izy le misy an'ilay dia rehefa tapitra zay G majeur miaraka amina basse na A. Okay, tazomina 4 temps ty 1, 2, 3, 4 dia rehefa eo G majeur miaraka amina basse na A 2 temps A, B, D, G. Okay, G miaraka amina basse na A 1, 2 dia rehefa eo tanana gauche mijanona eo fa ny tanana droite mitendry A majeur amin'izay A, C dièse E dia 2 mesure koa iny 1, 2 zany. Okay, zay. Tapitra zay mandeha amin'izay ny couplet voalohany. Couplet voaloha manomboka amin'ny D Ad 9 tsy fantatro. Okay, D, A, D, E, F dièse ty E ty mahatonga anazy Ad 9 esoriko zao dia D majeur fotsiny dia rehefa eo izay tena ho ampoko B mineur 11 na Ad 11 moa zany D, B, D, E, F dièse na samihafa an'iny zao atao amin'ny tanana droite le A teto na lefa B fotsiny. Ok, zay. Tamin'le démo le izy B mineur Ad 9 no nitendreko zany hoe tsy ty E ty no nitendrena fa le C dièse. Ok, zay no nitendreo. Zay. B mineur Ad 11 ty E ty mahatonga anazy hoe Ad 11 satria iny zao ny quatrième degré ny B bémol 1, 2, 3, 4 quatrième degré. Averiko tsy fantatro izay tena ho ampoko dia rehefa eo G majeur 7 esorina le E. Okay,
fa mangovitrao G D B D F dièse ty F dièse ty mahatonga an'le izy majeur 7 ty 7e degré ny G ok raha vao mahitanao A majeur efa hitantsika ty verina daholo indray tsy fantatro tendrena mihitsy iny raha mianao le ianao dia hainao iny E D A iny dia miverina B mineur AD 11 indray na le teninao no inoko na atao AD 9 zay tianao dia rehefa eo tamilay G majeur 7 dia eto misy mélodie kely ok na iny a miakatra octave ray fotsiny ianao dia mitendry G majeur 7 iny F dièse E D zay le mélodie iny dia rehefa eo nilaza oty ay A majeur dia miverina D AD 9 no tsaroko E D amarana anazy zay dia makany amin'ny prix refrain dia ny prix refrain misy accord telo ny anomboany anazy dia ohatran'izao mifaneny tsy andriko iny G majeur na ato mety daholo G majeur G B D G dia rehefa eo E majeur E G dièse B E dia A ok A majeur zany tsy andriko dia eto misy accord anaky dimy mifanesy izananambary iza zay iny D majeur izao manambara A miaraka amina basina C dièse okay. C dièse A C dièse E okay. A miaraka amina basina C dièse dia izao B mineur okay. B D F dièse dia eo amin'ilay izao G fa tsy mijanona ela ianao fa dia mitsatoka fotsiny dia manao ohatran'izao mifaneny ok zany tendrena aingana be le A majeur G dia rehefa eo A majeur tendrena ohatran'izay dia mijanona ohatran'ny manisa tsy haiko na impiry 1 2 3 4 dia rehefa eo manomboka amin'izay ny fiverenana D majeur ny anomboana anazy fararano pity ny androandroany ok zay D majeur fararano pity G majeur dia rehefa eo ny androandroany B mineur ok dia eto raha ho voalazakiany iny A majeur efa hitantsika ty dia rehefa eo amin'ilay hoe zako raha ho voalazako ok ny tanana gauche maka atao amin'ny C dièse dia lasa A miaraka amina basina C dièse dia rehefa eo verina D majeur raha ho voalazakiany ok dia miverina daholo indray iny ny amin'ilay fararano ny aompo satria B mineur samity A majeur dia rehefa eo alohan'ny hiverina any amin'ilay D majeur izy asiana an'ilay F dièse C dièse indray voatokana ho anay G majeur ny androandroany B mineur verina indray ifampizaranay ny mamy ok dia miverina G indray voatokana tompoko lay fity B mineur odory A majeur dia eto rehefa mamarana an'ilay fiverenana voalohany zareo dia miverina makany amin'ny intro le ok miverina makany amin'ny intro zareo fa rehefa mamarana an'ilay fiverenana faharoa zareo dia tsy makany amin'ilay hoanao tsony tsy mira an'ilay hoanao zareo ary tsy miverina any amin'ny intro fa ohatran'izao fotsiny le izy tokana tompoko lay fity dia tonga dia mitendry A majeur fotsiny ok
fa tsy makany amin'le hoanao satria ny antony andeha akany amin'ny tetezana dia ny tetezana manomboka amin'ny G mineur ady 9 efa hitantsika tany amin'ny intro ty zay saminy fidy eo zao tsika zao G mineur ady 9 efa hitantsika ty dia reveo ny fidy A7 A G C dièse E ty A ty G ty mahatonga anazy hoe 7 ohatran'izao zao ny A dia asiana an'le bémol 7 dia zay mahatonga anazy hoe A7 na raha tsy tianao dia tonga dia atao A fotsiny zay saminy fidy dia reveo eto misy akora anankitelo mifanome fity basy manao ohatran'izao na hoe iny D majeur dia reveo accord vaovao F dièse mineur 7 F dièse A C dièse E ty A ty mahatonga anazy hoe mineur dia reveo ampina an'ty E ty mahatonga anazy hoe mineur 7 dia reveo B mineur ifanome fity dia miverina daholo indray fenona didy A7 dia reveo B mineur vao maky fankaty tapitra ny B mineur makato amin'ny A dia miverina daholo indray zay dia rehefa mamarana an'le tetezany zareo dia ohatran'izao ny amarana anazy mitovy G mineur ady 9 na maminangida A7 dia reveo mbola mitendry B mineur vao maike fankafy iny B sus 4 dia reveo makany amin'ny B dia miakatra amin'izay ny tonalité miakatra E averiko iny na maminangida vao maky fankaty faranopedy ny androandroany eo zao tsika E majeur azadiny fa niakatra E majeur ny tonalité an'le hira zany hoe le refrain miakatra un ton daholo dia D zao taloha nitondrantsika an'le izy dia zao izy lasa miakatra E faranopedy ny androandroany zany E majeur E B E G dièse dia reveo makany amin'ny A majeur A C dièse E A dia hitanao nampiakariko aty ambony aty le A fa tsy nataoko ato satria ampiakarana ny énergie an'le hira pity ny androandroany C dièse mineur C dièse E G dièse dia rehefa aveo B majeur raha o voalazakiany iny raha o B majeur B D dièse F dièse dia reveo asiana an'ty basina D dièse ty zany raha o voalazakiany dia miverina E majeur dia mitohy ihany moa iny fararano ny ao amposatry C dièse mineur samity B majeur dia asiana an'le D dièse indray votokana ho anany androandroany ifampizarana ny mamy votokana tompoko lay A majeur fity odory B majeur dia reveo eo amin'le hoanao mitendry an'le intro izy fa miakatra un ton dia tia E ady 9 fanareo tokony izy moa tokony E sus 2 le izy zany iny ohatran'izao E sus 2 E B E F dièse ty zao le 2 ty raha tokony izy ato F dièse E B dia reveo C dièse mineur 9
tendrena le E tia dia reveo D dièse C dièse. Ok, dia reveo A mineur 9 zany hoe ohatran'izao ny zay. A C E iny zao ny A mineur dia reveo asinan'ity B ty dia zay mahatonga anazy hoe AD 9. Dia faranana manaraka moa zany accord manaraka A miaraka amina basina B, B A C dièse E, okay? A fa basina B, 1 2 dia reveo B majeur. Dia rehefa mamarana le hira ianao E majeur, zay tonalité. Dia zay tompoko le hira ray manontolo dia mazotoa mianatra. Eny ary aloha e.